Vatsimpana entin'i Pasteure RATIANARIVO Léa. Ampijino eto anio ny fanenao masina amin'ity maraina ity ry Jesosy Kristy tomponay io, ary dia manolotra ny voninahitra ny dira sy ny laza ho anao ry ray zanaka ary fanahy masina amin'ity maraina ity. Alleluia. Amen. Manonina ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompo ho antsika tsiraray avy izay miaino izao vatsim-panahy izao. Ny loha hevitra izay ho mpanjintsika amin'ity maraina ity dia manambara hoe hanomboka tsy ho ela ny. Hanomboka tsy ho ela ny. Sokafantsika ny baibolintsika ao amin'ny bokin'ny Joela mpaminany, Joela toko 2, andininy 7:20 sy ny 8:20. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehova dia saro-piaro ny taniny sady niantra ny olony. Eny Jehova namaly ka nanao amin'ny olony hoe indro anatitra ny divay sy ny ranom-boaloboka ary ny diloilo anareo aho, ka ho voky n'izany ianareo ary tsy havelako latsa any amin'ny jentilisa itsony ianareo. Amen. Izany tenin'Andriamanitra novakitsika teo izany dia izay indrindra no andraisantsika ny loha-hevitra hoe hanomboka tsy ho ela. Dia samy mametra-panontaniana ao an-tsaina izao sy ianao na ny tsiraray avy izay manaraka izao vatsim-panahy izao hoe inona no hanomboka tsy ho ela? Isy raha iseho eto anio. Tsy ela akory izay no niara-nankalaza ny Pentekosta itsika mpino kristianina. Ka i Petera tamin'ny andron'ny Pentekosta dia nanazava ny latsahan'ny fanahy masina tamin'izany andro izany izy, izay tsy inona fa ny fahataterahan'ny faminaniany Joela. Araka ny voasoratra ao amin'ny Joela toko 4:1 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa afaka izany dia handatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra aho, dia aminany ny zanakareo lahy sy ny zanaka vavinareo, ny lahy antitrareo hanofy ary ny zatovinareo ahita fahitana. Amen. Tsaroa fa io faminaniana io dia mbola teny fikasana manan-kely ho an'izay rehetra manaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo, satria afaka ny ho fenonan'ny fanahy masina ny mpino rehetra. Nahita ny fahitana Joela fa nisan'ny vokatry ny firotsahan'ny fanahy masina, ny fanomezana sy ny fandefasana ireo fanomezam-pahasoavana ara-paminaniana. Natao ampahafantarana ny fanatrehan'Andriamanitra eo anivon'ny olona ny fiasan'ny fanahy masina amin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavana. Tsy ny rehetra nefa no mandray sy mahazo izany fanomezam-pahasoavana izany, fa izay olona manetry tena sy tady ny tavany amin'ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra. Mba hiala amin'ny ratsy fanaony, dia ianao any an-danitra Andriamanitra hanova ny fitsarany izay efa nomaniny, ampiarina ka hanavao indray ny tany izy, ary handrotsaka ny fitahiny. Izany hoe hovalian'Andriamanitra ny vavaka tamin'ny mpanetretena izay avy amin'ny fo mibebaka nataon'ny olona, ary koa ny firotsahan'ny fanahin'Andriamanitra ho an'ny olona no vokatry ny vavaka tsotra sy marina, ary mba hisian'ny fifoazana tanteraka. Variana mieritreritra sy misaina ny zavatra sy ny fiainan'ny taloha efa lasa mantsy ny ankamaroan'ny mpino kristianina amin'izao fotoana izao. Betsaka ny olona no safotry ny tsy fahampiana maro samihafa eo amin'ny lafim-piainany, ka dia toa tsy misy fanantenana intsony. Mangatsiaka tanteraka ny fiainana manontolo, ary tsy rarahiany sy homezany raha toa ka milaza sy miteny ianao fa hain'Andriamanitra ataon'ny zavatra rehetra. Ary vonina izy,
hanomboka tsy ho ela ny zavatra rehetra raha toka vonona isika tsiraray avy. Nanambara sy nanamafy izany ny boky ny Agay toko 2:7-9 izay mampahery sy milaza antsika manamafy izany teny fampanantenana izay nambara ny Joela izany fa ho avy tokoa ary rotsaka ny ranon'oram-pitahiana sy ho feno ny divay sy ny ranom-boaloboka ary ny diloilo, ary dia ho vokiny izany tokoa izay manatanteraka tokoa izay sitrapon'Andriamanitra. I Agay dia milaza tao amin'ny bokiny toko 2:7-9 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: nefa mahereza ankehitriny ry Zerobabela hoy Jehova, ary mahereza ry Josoa zanaky Josadaka mpisorona be, ary mahereza ianareo vahoaka rehetra hoy Jehova, ka miasa fa izao no momba anareo hoy Jehova tompony maro, araka ny teny fanekena nataoko taminareo fony nivoaka avy tany Egipta ianareo, ary ny fanahiko dia mbola mitoetra ao aminareo ihany, ko aza matahotra ianareo. Amen. Jehova tompony maro mihitsy no efa midina sy idina tsehatra ry havana, hanao fitsarana ho an'ireo izay mpanompony sy ireo mpanaradia azy, ka hanatanteraka io teny fikasana io raha toka manaraka sy mankatoy izay voalazany teo aloha teo isika, izay voasoratra tao amin'ny bokin'ny Joela. Ho ampirorony ny tany sy ny lanitra ka ho feno ny voninahitry Jehova, mihoatra noho ny teo aloha izany ilay tempoly. Tsy izy io tempoly io fa izao sy anao, tokantranontsika tsiraray avy, ny fanompoana izay rahantsika manatanteraka eo amin'ny sazy nampanindrany antsika, dia hiara-monina aminy isika onona mpiadanana, satria izy no mpamonjy sy be voninahitra. Tiantsika ary ve ny hanamboary izany tsy ho ela? Anio ry havako, aza manamafy ny fonao fa efa tonga ny Tompo Jesosy hanao zava-baovao eo amin'ny lafim-piainanao rehetra. Eo amin'ny toerana sy faritra izay tsy misy vokatra no fahavokarana dia ho vokatra be dia be, ho avy sy ho atombony tokoa izany, ary izy no antanteraka izany fahavokarana eo amin'ny lafim-piainanao izany. Mila izany va isika? Ary mino izany va isika? Raha mino isika dia tsy ho tanteraka, ary raha vonona tokoa isika andeha sy hanohy ny diantsika miaraka amin'ny Kristy Jesosy hatramin'ny farany. Dia hanao asa lehibe tahaka izay nataon'i Jesosy Kristy koa izao sy anao, ka izy no hanamarina izany asany izany. Andao ary ry havako, ino hatoky hatanteraka ireo teny fikasana ireo, satria izy no efa miteny hoe aza matahotra, ary tsy itsika irery ihany no handray hisotro, higoka, hinana ny vokatry ny asan'i Jesosy Kristy tombo izany, fa koa ny fanohizantsika izany asany izany eo ambany fitariana fanahy masina no hatanteraka ihany koa sy hahatonga ny hafa higoka izany vokatsoa izany, ka tsy ho ritra itsony na tsy ho lany itsony ny divay sy ny ranom-boaloboka ary ny diloilo, ary tsy handre itsony ny latsan'ny jentilisa izao sy ianao. Va afaka isika. Misaotra anao indrindra izay ry tomponay sy mpanjakanay. Mankasitraka anao izay satria ho avy tokoa tsy ho ela ianao hanomboka ny zavatra rehetra, ary dia ho levolevona avokoa
ny sakatsakana sy ny asa n'ilay ratsy tsy hatateraka izany teny fikasanao sy ny teny faminanianao izany, ary ny teny fampanantenana izay nambaranao voasoratra tao amin'ny bokin'ny Joela-paminany sy Akay. Dia makasitraka anao izay satria nampaheranay ianao ka milaza aminay hoe mahireza ankehitriny, eny mahireza ianareo vahoaka hoy Jehova ka miasa, fa izao Jehova no momba anareo. Saotra indrindra Jehova tompony tafika, ilay Jehova tompony maro, satria ianao tokoa no manatanteraka ny fanekenao izay nataonao taminay eo ambanin'ny fitarian'ny fanainao masina, ary koa hitoetra ambany eratry ny fahasoavanao izay ka tsy hanatahotra. Manao ny tera sy ny ajary ilay tomponay sy mpanjakanay, izay kosa dia hifikitra eo aminao ka ho tianao, Andriamanitra Ray Sanaka ary Fanahy Masina. Aleloia, amen.